mampitombona ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'izao herinandro vaovao omenao anay izao. Misaotra fa endrika hita maso ny fitiavana izany, ny fahasoavana ary ny famindraponao ho anay. Ka dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iray amin'izay fandresen'Andriamanitra ary fandresen'ny vahoaka ny riavana ny fivoahana tany Egipta rehefa nandalo an'ireo 12 nahazo azy ny Egiptianina. Fa vao maika fandresen'Andriamanitra ary fandresen'ny vahoakany ihany koa izay hanomboka andeha hamakivaky ny tany efitra ny voalaza ao amin'ny Exodosy 3:20 andininy faha 1:20 ka hatramin'ny faha 2:20. Andeha vakiana ary izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha atoandro hitari-dalana azy, ary tamin'ny andro hafa no ny alina ho fahazavana ho azy, andehanany andro manalina. Ny andro rahona tsy niala teo anoloan'ny olona raha atoandro, ny andro hafa no ny alina. Amen. Ry havako, Andriamanitra tsy mamela ny olony ho rery. Ny andro rahona sy ny andro hafa ary dia voalohany marika hita maso azo tsapahi-tanana ny fanatrehan'Andriamanitra ny olony. Manatrika eo foana Andriamanitra, miaraka amin'ny olony Andriamanitra, tsy mahafony olony Andriamanitra. 4:20 ora amin'ny 4:20 ora ary na aiza na aiza. Faharoa, mitari-dalana isan'andro isan'andro ihany koa izy. Indraindray tokoa ry havana amin'ny fiainantsika rehefa tojo olana dia tsy fantatra hoe aiza ary no lalakaleha, inona no atao, inona ny fanapahan-kevitra ho raisina. Izany indrindra no nahatonga an'Andriamanitra ary hitari-dalana ny olona isan'andro isan'andro amin'ny lalana tsara, dia tsy inona akory fa ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapony izay tiany hahatongavany ny olona. Eto ny vahoakan'Andriamanitra dia kanana ny tandrony, dia tahaka izany koa izany ny fitarihan'ny Tompo antsika, ny fanatrehan'ny Tompo antsika dia izay any amin'ilay kanana vaovao, ny fanjakan'ny lanitra, any amin'ilay misy an'i Jesosy Kristy, any ny tanjona ry havana. Amin'izao androntsika izao ary dia tsy misy intsony ny andro rahona, tsy misy intsony ny andro hafa. Izao kosa ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny Jaonina 20 andininy faha 17 tapany farany, raha miresaka ny amin'ny fanahy masina izy dia izao no tenenin'i Jesosy: mitoetra ao anatinareo izy ary ho ao anatinareo. Ry havako, tsy mialoha lalana fotsiny izany ny Tompo tahaka an'ilay andro rahona teo, fa tena ao anatintsika mihitsy ary fifaliana izany, fanantenana izany. Zava-dehibe izany ry havana, fa mampitombo ny fahatokiantsika fa tena miaraka amintsika ilay Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, ilay Emmanuel, Andriamanitra miaraka amintsika mandrakariva. Koa mirary izay ity herinandro ity ho herinandro andraisanao traikefa vaovao indray amin'ny fiarahana lalana amin'ny Tompo, ary indrindra hanolorany saina hanazavany antsika tahaka an'ilay andro rahona sy andro hafa teo, ny amin'ny hoe ity ny sitrapony indray ho tanterahantsika. Dia inona anie mba tsy ho diso ny fanapahan-kevitra izay ho raisina ry havana, fa tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mba hananantsika rehetra fiadanana. Ho herinandrom-pandresena ho anao ary ity herinandro ity. Amen. Mivavaka isika. Tompo dia ianao hatrany mahalala ny mpanomponao. Fa raha misy miady ihany amin'izao fiainana izao dia ataovy tsapany, hiainany, hitokiany ary hinoany sy hantenainy fa ianao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary indrindra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tsy mahafoy fa miaraka amin'izy ireo mandrakariva. Raha misy ihany koa indrindra indrindra zavatra atomboka, lalakaleha, eny fikasana ho tanterahana, dia ingane mba hifanaraka amin'ny sitrapona mandrakariva izany, mba hananany tsirairay avy fandresena, hananany tsirairay avy fiadanana. Irarianay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.